Fa izy kosa ny iraky ny FMI izay ho avy eto Madagasikara amin'ny tapaky ny volana febroary ity raha ny fanazavana Andriamatoa Gra Johnson hatrany moa dia nahitana fiovana ny fomba fiasan'ny avy eo anivo ny tahirim-bola iraisam-pirenena raha antsika ny tatim-baovao mahakasika an'izay. Any amin'ny tapany ity volana febroary ity dia isy ny iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho avy eto Madagasikara. Nisy ny fiovana eo amin'ny fomba fiasan'ny FMI raha nivolazan'ny mpahay toe-karena Gra Johnson. Ny zavatra tokony fantatritsika dia tena nany FMI ary zao niova fomba fiasa mihitsy ka ohatrany tena faly amin'le resaka fomba fiasan'izao satria amin'izao fotoana izao zany dia tsy resaka hoe izy tsy no mananao an'le programme fa isika mihitsy ka omeny volontsika dia ny dikan'izany zany dia zao ho hita eo na mahay tsika na tsy mahay hatramin'izay tsika mantsy miteny foana hoe reo mpamatsy vola reo fa zao zany tena omeny le vola arakarak'izay programme ataontsika dia hita eo tsika raha mahavoana tsy mahavoana ka hita eo zany ren'le fitenenan'ny mpanao politika rehetrarehetra reny hoe anao an'izao fa dia ho tsarainy ny zava-misy amin'izay zany mpanao politika manomboka izao amin'izay fomba fijery vaovao ny ireo mpamatsy vola reo ka na inona azo rena hoe cycle vaovao hoe facilité sy karazay tsy any amiko ny zavatra ngeza-be fa tena vonona amin'izay zany hijery izay programme anasa ataontsika dia hita eo tsika raha mahavita na tsy. Raha ity taona 2024 ity indray no resahana dia raha tsy fiatomboka ity taona ity raha nitombatombana dia hitombo 300 ny tan'ireo olona izay miaina ao anatin'ny fahantrana eto amintsika. Ny 2015 aloha zany dia mitomboka ao anatin'ny zavatositsika izao. Tamin'ny fanadihadina nataonay sy ny projection rehetra nataonay dia hitombo 300 ny isan'ny mahantra amin'ity 2015 dia. Io zany dia mila politika hafa mihitsy zany amin'le ady amin'ny fahantrana fa ny ady amin'ny fahantrana mantsy amintsika dia hoe rehefa miditra le vola dia anao an'izao mifanjakana dia afaka ny fahantrana raha tsy ny secteur privé mihitsy no matanjaka tsy ho afaka mandrakizay ny fahantrana ka io zany le secteur privé zao ahitan'le tena ahafahany mampiabo an'le toe-karena amin'izay dia ahoana amin'izay ny politika mpanjakana ahafahana mizara izay le fiabon'ny toe-karena zay ny tsy ampy dia amiko zany raha tena anao an'le ady amin'ny fahantransika dia tokony manana politika hafa mihitsy ny gouvernement amin'ny resaka redistribution de revenu tsy resaka hetra ihany fa misy zavatra be dia be izay raha ohatra tsika resaka an'izay dia lava be ela be le izy. Ho an'ity mpahay toe-karena ity raha tiana ny ampahomby ny ady atao amin'ny fahantrana dia politika hafa no tokony ampiarin'ny gouvernemanta amin'ny resaka distribution des revenus ohatra.